Olo amin'ny vaovaon'ny fahasalamana hatrany olona ray amin'ny efatra no voan'ny hepatita B eto Madagasikara. Anisan'ny manana tambo indrindra aty Afrika ny eto amintsika. Aretina mamely ny aty ny hepatita B ary tsy dia ahitana fisehony ity ivelany loatra ka raha varimbarina dia mety mahafaty na mitarika ho mamiadana mihitsy aza izany. Noho izany indrindra no nahatonga ny CNAPS ary ny mpiasany amin'ity aretina ity. Nanomboka tamin'ity herinandro ity hatramin'ny volana Jolay dia manome vaksiny maimaim-poana ho an'ny mpiasa ao aminy ny CNAPS ka vaksiny roa miaro amin'ny gripa sy ny fanefitry ny hepatita B no nomena ny mpiasa sy ny vady aman-janany. Misy tokoa ny vaksiny fanaon'ny CNAPS ho an'ny mpiasa sy ny vady aman-janany manerana Madagasikara. So tena amin'izany mikasika ny vaksiny gripa izay efa nataonay foana hatramin'izay dia ny ampy indray taty aoriana momba ny fièvre typhoïde dia ankehitriny moa zany hita ny zavatra misy eto amin'ny tany sy ny firenena ao ihany koa ny recommandation ny OMS izay rahana miasa amin'ny ministère de santé publique dia natomboka tamin'ity koa zany mikasika ny hepatita B. Isan'ireo natao vaksiny Andriamatoa Naivo mpiasa amin'ny sampandrara logistique eo anivon'ny CNAPS. Za moa zany le vaksiny grippe efa manao foana isan-taona fa le hepatita zany niatra tamin'ny fianakaviako izy io, nisy zandriko zany matiny izy io dia zay ny tena nahatonga ana hoe manao an'le vaksiny hepatita zany. Mitentina 2,3 ny vaksiny adina amin'ny aretina hepatita B raha tsy ao anatin'ny campagne de vaccination. Raha mitentina 4,000 kosa zany mandritra ity campagne ity ataon'ny Sanofi Pasteur eto Madagasikara hatramin'ny volana Aogositra. Nafaly ny mpiasa ny fihetsiky mitantana ny CNAPS ankehitriny izay mitsinjo ny mpiasa ao aminy sy ny taranaka. Ny mpiasa ny CNAPS tena mahafinaritra le izy, tsara le izy, tena misy fitsinjovana vadina mahafinaritra. Tsy ny mpiasa etsy amin'ny foibe ampefilo ihany mahazo tombony amin'izao vaksiny izao, fa mpiasa rehetra eny amin'ny birao sy ny tendro ary mahazo ivoho manerana ny Madagasikara.